Raha ohatra hiresaka momba ny lamba sy ny saripika isika, raha ny tantaran'ny saripika eto Madagasikara resahana dia hatramin'ny fiandohan'ny sary 1730 tany Toamasina nataony William Ellis dia efa nampiseho sarina be tsy misaraka mirakotra lamba, izany hoe manao simbony filazany azy fa endrika nisikinana ny lamba tamin'izay fotoana izay ary sary voalohany indrindra mikasika ny raha ny teto Madagasikara izay dia natany amin'ny faritra hafa ihany koa arany mpaka sary ny fandimby Désiré Charnay ohatra dia naka sary ihany koa vehivavy avy any Toamasina Nosy Be dia vehivavy misikina lamba dia ny sasany manao akanjo fa mbola misy lamba ihany koa eo ambonin'ilay akanjo dia ny lamba ihany koa izay mbola rakofana atao salovana betsaka ny sary vehivavy avy any avaratra andrefana Sakalava, sarina vehivavy sady mirakotra an'ilay manao akanjo dia mirakotra lamba mihaja ivelany dia mbola misy lamba kely indray fezina eo ambany elika dia avy eo misy lamba indray rakofana ny loha dia tena haingo faratampony dia mbola misy ihany koa ny sary tamin'izany fotoana izany raha 1970 na dia misy ary ny sary izay nataon'ny fanjanahantany izay mamaritra ny mponina malagasy dia tsy misy na misy ary ny sary aseho hoe toy izao ny karazana ova, toy izao ny karazana sakalava, toy izao ny karazana tanala dia mbola misy ihany koa sarina malagasy misikina lamba anakonana ny henatra ary misy ihany koa sary tamin'ny 1770 sarina miaramila malagasy manao salaka, misy koa sady manao salaka no misarona lamba dia misy dikany avokoa ny lamba ary tena nitety ny vanim-potoana rehetra sy ny faritra rehetra teto amin'ity nosy ity ny lamba ka na saroviana dia mbola ahitana ny lamba mandraka ankehitriny koa hoe misy ny olona hoe vanim-potoana mihaja dia maka sary maka lamba azafady misaron-damba mifono sy mirakotra lamba misy soratsoratra, lamba misy haingony isan-karazany ary misy koa ny vanim-potoana ny lamba aminosana ny razana dia aseho an-tsary ihany koa indraindray aza misy sarina razana mifono lamba alaina sary izany hoe hita amin'ny toe-javatra rehetra sy amin'ny vanim-potoana rehetra sy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara sy amin'ny karazana sary maro samihafa fa tsy ny sary tranainy ihany. Lamba ankehitriny izao tsika mahita rehefa tonga ny vanim-potoana misy manao lanonam-panambadiana dia manao lamba ary lamba atao haingo, ny lamba ifonosana, ny lamba tsy tafiana koa indraindray fa anaovana fanaingona ny toerana ivoriana sy ny sisa rehetra ary tamin'ny 20 Jona 1970 ohatra dia nisy filazana ofisialy mihitsy mba hirakotra lamba ny olona hitafy lamba na lehilahy na vehivavy izay nakeny Mahamasina tamin'io andro io dia nangatana mba hanao hitafy ny lamba malagasy. Izany hoe zany ny lamba dia afaka hita amin'ny fotoana rehetra na am-pifaliana zany na karatsiana tamin'ny vanim-potoana rehetra ny tantarany sary teto Madagasikara mandraka ankehitriny izao. Raha mijery ny fitiavan'ny olona mampiseho ny lamba amin'ny sary dia ohatra tena akaiky ny amin'ny lay poety Jean-Joseph Rabervelo izay tena tia maka sary ary Rabervelo amin'ny ankabeazan'ny sariny dia tia mirakotra lamba tsy hoe tafiana fa tena rakofana mihitsy satria Rabervelo dia isan'ny tena mampiseho mafy ary mampiseho foana malagasy azy. Misy vanim-potoana maka sary amina artista poety namana izy ny olona manao ny fitafiana tandrefana Rabervelo koa fa ny Rabervelo dia miampy lamba eo amboniny. Tsy Rabervelo rery nefa fa malagasy maro ny tena misisika hitafy ny lamba ary hirakotra ny lamba eo amin'ny fotoana angalana sary anamariana na maha-malagasy na ihany koa izay fiaviana ihany koa fa ilazana amintsika zany fa tena miteny amin'ny sokajiny olona rehetra eto Madagasikara sy tamin'ny vanim-potoana rehetra ny sary ny lamba dia mbola hita foana mandraka ankehitriny izany.